Fa miaravantsika rehetra indray manaraka ity famelabelaran-kevitra rahatsoratra masina ity. Omentsika an'Andriamanitra ny voninahitra satria izy no nato izao atsika ny fahasoavana natafiny atsika, nomeny atsika ny tombonandro afahantsika manohy ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Loha hevitra dinitsika androany dia hoe fanambarana vahaolana ho an'ny firindra ny soatoavina raha-piarahamonina. Taona vitsivitsy lasa izay dia akany no teny lazany malagasy ny hoe tokatrano, satria tao nahatsapana izy ireo fialofana, tao no nahatsapana izy ireo fiarovana, totra ny fifaliana zany hoe miazo ny lalana mody any an-tokatrano zany rehefa hariva ny andro. Ary rehefa tafiditra ny varavara ny tokatrano dia mahatsiaro tena ho miramirana maivamaivana, tena toeram-pahasambarana mihitsy. Zany no nilazana ny tokatrano hoe akany. Ankehitriny kosa dia tsy manana afa-tsy ny teny hoe trano isika, ody any an-trano, andeha ho any an-trano, to miova ny toe-javatra rehetra. Fa inona ny zavatra nitranga? Ilay toeram-pialofana fahiny, to lasa sanjakany herisetra, to lasa sanady, ohatra ny betsaka ny olona ny malaina itoetra ny amin'ny tokatrano ihany, betsaka ny olona ny tezay ny arabe, ny sasany ny toeram-piasana avantana azy kokoa no ny tranony, mikorontana ny tokatrano ankehitriny. Ary inona ny zavatra mitranga ao amin'ny varavara ny tokatranonao ao? Tafiditra eo amin'ny fiaina-tokatrano ny zanak'olombelona ankehitriny ireo zavatra mamofady maro samihafa izay nanapotika ny soatoavina ary nanova tanteraka mihitsy ny hevitry ny atao hoe tokatrano. Ny fahitalavitra ny internet dia tafiditra ny herisetra ny fijangajangana, ny fitotongana mpitondrantena, lasa tsy mahagaga raha tia miaina zavatra mikorotana tsy ambany soatoavina intsony izao tontolo izao. Firaisana tsy kombakomba amin'ny faharatsiana, setra ny atsekoly, eny anarabe, eny amin'ny toeram-piasana, eny rehetra eny, mitsangana ireo vondrona eo amin'ity izao tontolo izao ity izay manindrahindra ny fahakalana, ny fanavakavana, fampiasana herisetra, manindrahindra izany herisetra eo amin'ny fiarahamonina izany. Ankehitriny dia tsy voizina intsony ny fatoram-pianakaviana, ary lasa tolona goavana mihitsy ny famerenana ny asiny tokatrano. Verylay soatoavina izay ny raketina teo amin'ny tantarany zanak'olombelona, mba hanondro ny lalak'ombany, mba hanondro ny lalak'izorany. Tsy hita intsony hoe mizotra makaiza moa ity fiainantsika ity amin'ny lafiny anankiray ny olombelona, dia sady manameloka ny fitondrantena tsy mendrika no mankalaza izany. Melontsika ny fanatanterahana izany, kanefa ankalazaintsika amin'ireo horonan-tsary miverimberina eo amin'ny fahitalavitra izany. Misy zavatra tsy manjary intsony eo amin'ny fiarahamonina iainantsika. Tsy hita intsony ilay soatoavina mafy toy ny vato izay natao ho an'ny rehetra, ho an'ny vanim-potoana amin'ny fandimby. Ny sain'ireo zanantsika dia lasa sany fifanandrina ny soatoavina tsara sy ny ratsy. Ireo tanora 20 taona ankehitriny dia mbarany manam-pahaizana fa efa nahita herisetra mihoatra ny roetsy teo amin'ny fahitalavitra. Alay fisary an-tsaina ane izany, ireo zavatra jereny masontsika nefa no mamolavola ny fiainantsika ary manamarina an'izany ny Baiboly. Ny Baiboly izay mentsika lamosina, io no manoditra fitsipim-pitondrantena, soatoavina izay mitondra antsika eo amin'ny fiarahamonina mirindra, eo amin'ny fiainana feno filaminana tanteraka. Lasa ny fony no itokisan'ny olona, ny fieritreretany no arahany olona, samy manao izay tiany izao tontolo izao. Kanefa hoy no abolana 7:20 manao hoe izay mahatoky amin'ny fony dia adala. Ampiny ny soratra masina izany ao amin'ny Hosea 7:7 manao hoe farivotra ny nafafiny ka tadio no tsinjaina. Namafy ny rivotra ny horonan-tsary mihetsika feno herisetra isika ka mijinja ny tadiony tsy fandriam-pahalemana. Namafy rivotra ny horonan-tsary mihetsika feno fijangajangana isika ka mijinja ny tadiony fisaraha-panambadiana. Ahoana indray ary
no tokony ho ataontsika iarovana ny soatoavina eto amin'ity tontolo efa mitotongana ity. Ndao iverinao amin'ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 4:4-5 dia izao ny voambaran'ny soratra masina. Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana ny filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Misy filazantsara mandrakizay izay atolotr'Andriamanitra antsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia ity hoe oka atahotra an'Andriamanitra isika fa tonga ny andro fitsarana. Inona moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra? Izy ity dia tsy hoe tahotra mioroorona mangovitra na hoe tsy te hifanatrika amin'Andriamanitra, fa tahotra maneho fitsipim-pitondrantena izay entin'Andriamanitra hitsarana antsika amin'izao andro farany izao. Miantso antsika ny lanitra fa isika dia hanefa izay nataontsika eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Indraindray tsika miala tsiny hoe tsy tompon'andraikitra ny amin'ny nataoko, mpisotro toaka satria efa mpisotro toaka ireo ray aman-dreniko, mpangalatra satria efa taranaka mpangalatra, mitotongana ny fiainako satria ny pitehan'ireo fianakaviako izany. Toa milaza ny tenantsika tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitsika isika, kanefa ny soratra masina kosa dia milaza fa tompon'andraikitra amin'ny nataontsika isika, tompon'andraikitra amin'ny safiditsika isika. Ary mba ahafahantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra dia ilayntsika ny mandray ny soatoavina entiny hitsarana antsika. Inona moa izany? Lalan'Andriamanitra ny soatoavina voasedra ny taonjato mifandimby entina hitarihana ny fiainany zanak'olombelona eo amin'ilay lamina feno firindrana tanteraka na rafitr'Andriamanitra. Zao no ambaran'i Jakoba 2:2-2 manao hoe aoka ianareo hiteny sy ianao arak'izay mamendrika anareo, ianareo izay olona ho tsarainy lalàny fahafahana. Tsarainy lalàna isika, tompon'andraikitra ny amin'ny ataontsika isika, lalàna izay miteny hoe aza mamon'olona. Raha tandremantsika izany dia afaka iaina fahasambarana isika, iaina ampilaminana isika. Lalàna izay miteny hoe aza mitsangatsanga, rahantsika izany dia afaka ho voaro ny tokantranontsika, voaro ny fahamasina ny ankonantsika. Lalàna izay miteny hoe aza mangalatra dia tombotsoantsika. Ny fitandremana n'izany miaro ny fananantsika, ahafahantsika mahazo toko mandrakariva fa mirindra araka ny tokony ho izy ny fiainantsika. Amin'ny Apokalipsy 4:7-7 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary novoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoly. Any an-danitra dia mitoetra ao anatin'ny tempoly ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Inona moa ity fiaran'ny fanekena ity? Ao anatin'io fiaran'ny fanekena io no ahitana ny lalàn'Andriamanitra, io no fototry ny fiandrianan'Andriamanitra, io no fototry ny fahalebiazan'Andriamanitra, fototry ny gouvernement tany lanitra. Io ilay ao anatin'ny filazantsara mandrakizay. Filazantsara ity hoe fitsarana sy lalàna ity e, toriana amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany. Nahoana moa no voatery hidina teto amin'ity izao tontolo izao ity tokoa Jesosy Kristy? Raha ohatra ka tsy ilayntsika intsony ny mitandrina izany lalàna izany. Nahoana Jesosy no vonoina teo amin'ny hazo fijaliana? Raha ohatra ka azo natao no nanova io soatoavy ny lanitra io mba tsy ho ajaina intsony amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Ny lalàna dia maneho amintsika fampanota isika. Jaona 1:7-4 manao hoe izay rehetra manota ny mandika lalàna fa ny ota ny fandikan-dalàna. Io otantsika vokatry ny fandikana ny lalàna tsy azo ovana io no nahafaty an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ota dia fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Io lalàn'Andriamanitra io ny soatoavina mandrakizay mitarika ny fiainantsika, ananantsika fifandraisana mirindra amin'Andriamanitra sy amin'ny mpiara-belona amintsika. Io ny lalana mitondra antsika ho amin'ny fahafahana sy ny fifaliana. Misy ireo mpitondra fivavahana
zay mivoa manao hoe azatoriana ty amin'ny fiangonanay zany lalàna sy didy izany. Ny anay ny fitiavana ny voizinay, oka tsy ho ampidirina eo amin'ny fiangonanay izany resaka lalàn'Andriamanitra izany. Ampy anay ny fitiavan'Andriamanitra ary io ny voizina mba ho toriana eo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonanay. Moa ve zavatra samy hafa tokoa ny fitiavana sy ny lalàna? Tsia. Ny fitiavana dia mitona antsika ho amin'ny fankatoavana. Ary Jesosy mihitsy aza no miteny amin'ny Jaona 4:15 manao hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Mankatoa an'Andriamanitra isika rehefa mahatsapa fa namonjy atsika maimaim-poana Jesosy Kristy. Mankatoa ny didin'Andriamanitra isika rehefa fantatsika fa nomena atsika maimaim-poana ny fiainana mandrakizay. Na dia tsy maimaim-poana tamin'ny lanitra azy ny nanolorana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny Jaona 1:17-4 dia ozy ny soratra masina manao hoe ary zao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Tsy hevitra mifanohitra ny fitiavana sy ny lalàna. Raha amin'ny fiteny hafa dia izao, tsy hevitra mifanohitra ny lalàna sy ny fahasoavana. Ny fahasoavana izay natolotry Kristy atsika dia mitarika atsika mandrakariva ho amin'ny fankatoavana. Fa inona tokoa moa no asan'ny lalàn'Andriamanitra? Inona no asan'ity didy folon'Andriamanitra ity? Romanina 7:12 manao hoe fa ny lalàna no azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota. Raha foanana izany ty lalàna ity, raha esorina io didin'Andriamanitra io, dia tsy misy mahatsapa ho mpanota intsony isika, tsy misy tondro avaratra mitarika ny lalantsika ho amin'ny fahamarinana intsony. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia miteny amin'ny Romanina 7:17 manao hoe inona no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany, kanefa tsy nalala ota raha tsy tamin'ny lalàna. Ny lalàna izany no mampahafantatra atsika fa mpanota isika, ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona indray no asan'ny fahasoavan'Andriamanitra? Efesiana 2:5 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao izy reare. Ny fahasoavana izany dia ny famindram-po avy amin'Andriamanitra. Ny fahasoavana izany dia ny famelan-keloka, ny fanadiovana, ny hery omeny Kristy atsika, ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy ny fiainantsika mpanota. Movy Andriamanitra efa nanafoana ny lalàna. Romanina 7:1-3 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ko mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mainka mampiorina tsara ny lalàna aza isika. Ireo olona izay efa nandray izany hoe famindram-po avy amin'olo-kafa teo amin'ny fiainana izany, dia mahatsapa ny tokony hanehoany fankasitrahana, fankatoavana, fiheverana ambony ny olona nanolotra famindram-po azy. Andriamanitra ilay nanolotra atsika ny fahasoavana ambony indrindra. Andriamanitra ilay nanolotra atsika ny fitiavana ambony indrindra, dia mendrika ny anolorantsika fankatoavana, anolorantsika izany fitandremana ny didiny izany. Tsy hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra isika, mba andraisantsika ny fahasoavana, andraisantsika ny famonjena, fa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika, satria efa ty ka namonjy atsika Jesosy Kristy. Hoy Jesosy manao hoe aza ataonareo fa tonga andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga andrava fa anatanteraka. Matthieu 5:1-7. Na Jesosy ilay tompo-pahasoavana azy, na Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana azy, dia ny teny manao hoe tsy mahafoana ny lalàna ny fahatongavako. Ary za tsy ho avy mba anafoana izany didy izany, fa vo mainka anatanteraka aza, anatanteraka hoe ahoana ny fitandremana izany soatoavina lehibe miteraka firindrana eo amin'ny fiarahamonina izany. Romanina 5:1-4 dia zao nivaky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny ota tsy anakery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ahoana moa izany hoe tsy ambany lalàna izany? Ahoana izany hoe olona mitoetra
ao ambany lalàna izany. Ny atao hoe ambany lalàna dia izao, olona mitady famonjena amin'ny asany lalàna. Ny hoe ambany fahasoavana kosa dia midika ny fanekena fa voavela eloka maimaim-pona no ny amin'ny rana latsaky Kristy isika. Midika fanekena fa raitsitsika maimaim-pona ny fiainana mandrakizay. Isika dia tsy ambany lalàna, tsy mitandrina ny lalàna mba ho vonjena isika, fa ny vonjena maimaim-pona tamin'ny fahasoavana. Mitandrina ny lalàna kosa isika satria efa ny vonjena. Ny lalàna izay maneho amintsika fampanota isika. Io lalàna io izay ambarany mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:7 manao hoe tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova, mamelombelona ny fanahy izany. Io lalàn'Andriamanitra io no setry ny fitiavana izay tolotr'Andriamanitra antsika, ny fitandremantsika azy, ny fankatoavantsika azy, ny fandehanantsika arak'izany soatoavy ny lanitra izany. Maneho ny toetran'Andriamanitra mihitsy izany lalàna izany. Dia mandeha nisy fariseo nanontany an Jesosy Kristy manao hoe mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna? Ny didy manao ahoana moa ny tena tokony ho tandremana amin'ity lalàn'Andriamanitra ity e? Ny didy manao ahoana ny tena tokony ho ankatoavina? Namaly an'izany Jesosy Kristy ao Matteo 4:2-7 manao hoe dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany didy roa izany no hiatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminano i Kristy. Raha mitady teny tokana zany isika, entina mehezana ity didy folo ity, dia izao, fitiavana. Io no azo amehezana ny lalàn'Andriamanitra. Io fitiavana io no amehezana ny toetran'Andriamanitra, ny soatoavina itarian'Andriamanitra atsika ampisy firindrana indray eto amin'ity fiarahamonina efa rava ny herisetra ity. Fitiavan'Andriamanitra ary manolotra atsika izany didy mpitiavana izany. Ireo didy efatra voalohany tokoa eo amin'ny Baiboly dia maneho ny tokony hitiavantsika n'Andriamanitra, no hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, fa enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Zany didy efatra voalohany zany dia maneho amintsika ny fomba tokony hanehoantsika ny fitiavana n'Andriamanitra. Ary ny didy enina farany kosa dia mampifamatotra atsika amin'ireo mpiarabelona amintsika, amin'ireo olombelona tahaka atsika. Rehefa manaja ny ray aman-drenitsika isika, rehefa tsy mamono olona isika, rehefa tsy mijangajanga isika, rehefa tsy mangalatra isika, rehefa tsy mety ho vavolombelona mandainga isika, rehefa tsy mitsiritra isika, dia manamafy ny fatoram-pitiavana izay ifandraisantsika amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ny fitiavana no teny tokana azo amehezana ny lalàn'Andriamanitra, ilay lalàm-pahafana, lalàna manafaka atsika amin'ny herisetra, manafaka atsika amin'ny korotana, manafaka atsika amin'ny fahotana. Ary izay no nahatonga ny didy folo ny mena teo an-tendrombohitra Sinay, ahatsiarovan'ireo zanak'Israely ny fanafana azy ireo avy amin'ny fanandevozana tany Egipta. Ao amin'ny Exodosy 2:2-20, mialohany nanolorana ny didy folo dia hoy Jehova manao hoe, izao ny Jehova Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, izay nanandevozana anao. Tena didy mpanafana izany didy folo izany. Manasa atsika Andriamanitra mba hitodika amin'io soatoavy ny lanitra io, ilay maneho ny toetran'Andriamanitra velona, maneho ny fitiavana sy ny fahendren'Andriamanitra. Io didy folo io no ampisy firindrana indray eo amin'ny fiainantsika. Ary zany no porofo anehoantsika fa tian'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo 1:107 manao hoe, ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra amin'ny toetra mafy mandrakizay dorireny. Ilayntsika ny mitandrina ny didin'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve inona no antony namoizan'ny Satana ny lanitra? Ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra, ny tena ny nataony Andriamanitra. Mba fantatrareo ihany koa ve inona no namoizany Adama sy Eva ny saha Edena?
ny tsy fankatoava ny didin'Andriamanitra. Na dia tsy vonjena amin'ny fitandrimana ny didy aza isika, dia mahavery atsika kosa ny fandikana izany didin'Andriamanitra izany. Satria rehefa tsy manaiky ny ankatoan'Andriamanitra isika, rehefa tsy manaiky ny ampifanaraka ny toetra atsika amin'ny toetran'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy fisarana no vokatra izany. Mba tsy hamoy ny lanitra tahaka ny Satana isika, mba tsy hafoy ilay Edena vaovao tahaka ny Adama sy Eva isika, satria tia antsika Andriamanitra. Ary izao no lazainy ao amin'ny Hebreo 9:10 manao hoe: fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany androany o Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, ary hosoratako ao am-pony izany. Ary zao Andriamanina, izy kosa oloko. Te hanao fanekena aminao Andriamanitra. Ilay didy izay nosoratany teo amin'ny vato fisaka, tia nosoratana ao am-ponao ankehitriny, tia nosoratana eo amin'ny fiainanao. Manana vahoaka manokana Andriamanitra izay fidiny hitandrina izany didiny izany. Ao amin'ny Apokalipsy 4:12 manao hoe: indro ny faharetany olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Enao ny tian'Andriamanitra ho olona masina, enao ny tian'Andriamanitra ho vahoakany, hitandrina ny didiny, anao fanekena manokana eo aminy. Ozy ny Apokalipsy 2:20 manao hoe: sambatra izay manasa ny akanjony, mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Miantso atsika Kristy, miantso atsika izy mba hitandrina ny didiny indray, manatsotra ny tanana izy, andray ny tanantsika, hiainantsika amin'izany fiainam-pakatoavana izany. Dia mandeha rehefa nitoroteny gady hoaity mody, tapitra izany toroteny izany, dia ny faharombaka andray ny tanany ny olona rehetra. Tamin'izay fotoana izay ihany koa, dia nisy reny mpianakaviana zazakely anankiray, zanany lahy-kely anankiray, izay nandray ny tanany ny gady hoaity mody. Niteny tamin'ilay zaza, ilay reny mpianakaviana hoe: anako, raiso ihany koa ny tanany gady hoaity mody. Napalahelo anefa fa totondro no mety zaza ity any gady hoaity mody. Gaga ilay reny hoe: inona ty ataonao ty anako? Ny tananao tsory, fa tsy totondry no menao ny pasteur. Dia niteny ty zaza ity manao hoe: raha tsotrako ny tanako, dia ho raisy ny gady hoaity mody mora foana, ho lasa ny mora foana ireto kanety eto amin'ny tanako reto, ka tsy hanana kilalao tsony aho. Mety manao tahaka ity zaza ity ihany koa isika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Mety manao tahaka ity zaza ity ihany koa isika eo amin'ny fiainam-panahintsika. Misy kanety pahotana izay fihintsika, ka toy ny manome totondry an'Andriamanitra ny fanoloran-tenantsika. Atsory ny tananao, aoka ho atsotra eo anatren'Andriamanitra ireo fahotana izay mitambesatra eo amin'ny fiainantsika. Anarahantsika indray ny didiny, izorantsika amin'ilay soatoavy ny lanitra, anarahantsika ny toetra n'Andriamanitra feno fitiavana, mba hitiavantsika n'Andriamanitra sy ireo mpiara-belona amintsika. Amin'ity androany ity, moa ve foinao ireo fahotana? Hiteny amin'Andriamanitra ve ianao manao hoe: Andriamanitra, vonina hitandrina ny didinao aho, satria efa namonjy ahy ianao. Vonina andeha araka ny baikonao aho, satria efa maty ho ahy ianao. Iainako ny toetranao, mba ho toetrako ihany koa izany. Anehoako fa tianao aho, satria ianao no miteny manao hoe: raha tia ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko. Manasa anao ny lanitra, hiverina amin'ilay soatoavina lehibe, dia ny didin'Andriamanitra. Anova ny fiainanao izany, anamboatra ny toe-panahinao izany, anolotra anao ny fahasambarana sy ny fiadanana izany. Vonina venao, hitandrina ny didin'Andriamanitra, tianao ny lanitra, ary mino aho fa tian'Andriamanitra ihany koa ianao. Asehoy izany amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra.